Natrehan'ny filohan'ny Repoblika Rajaonarimampianina ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana ny filan-kevitra ambony mpitsara na ny CSM raha ny nambarany tompona ndraiky teo anivon'ity filan-kevitra ity dia samba no nisy ny filoham-pirenena izay sady filohan'ny filan-kevitra ambony mpitsara nanitsaka ny teto amin'ny birao teto tsara lalàna fotoana izay niotikanana ihany koa ny hevitra ny vaovao fiasan'ny mpiambana ao anivon'ny CSM. Fifaliana zany no hitokanantsika ity fanamboarana rehetra ny trano izay natao teto dia nirana zao tanteraka izao izay mivaly toy izao hoe Conseil supérieur de la magistrature CSM le 10 avril 2014, son excellence monsieur Rajaonarimampianina, président de la République de Madagascar, président du Conseil supérieur de la magistrature, a procédé à l'inauguration du siège du CSM en présence de monsieur Florent Farsou, garde des Sceaux, ministre de la Justice, vice-président du CSM, monsieur Martin Randjeveni, secrétaire général du CSM. Nisy ny tava izay niarahan'ny filoham-pirenena niaraka tamin'ny mpikambana ao anivon'ity filan-kevitra ambony mpitsara ity. Zany hoe raha ny tena marina zany dia torolalana sy torohevitra izay hoentina hamaritra ny fomba fiasa ataon'ny filan-kevitra ambony mpitsara ny torohevitra nomen'ny filoham-pirenena tao. Zany hoe vanim-potoana vaovao no andalovana no iainasika amin'izao fotoana zao ka arak'izay vanim-potoana vaovao zay dia nisy ny torohevitra izay nomeny mba hamerenana indray ny fatokisany vahoaka amin'ny asa-pitsarana itotsy. Mikasika ny fifidianana izay solotena mpitsara ao anivon'ny fitsarana momba ny lampanrenena ary dia mbola tsy voafatra aloha izany hatreto. Ny fifidianana solotena amin'ny ACC iny angamba mbola mety misy vanim-potoana manaraka no androminan'izay zavatra. Io dia fanapahan-kevitra satria mbola mivory zahay izao mety manana torolalana sosokevitra amin'io ny filohan'ny filan-kevitra ambony mpitsara dia mety izy milaza an'izany araka ny mety azy. Le famaritana ny daty fa sy hoe le fifidianana fa ny famaritana ny daty anaovana azy zany saika efa nataony izy io fa ny filoham-pirenena namety nisy iraka sy diany sy maintsy natao tany ivelany dia nahembotra zany le daty amin'ny fotoana manaraka. Ity fotoana fivoriana ara-potoana ty nefa dia daty efa voafaritra efa taloha ela be fa hanaovana fivoriana ara-potoana. Maharitra 2 andro ny fivorian'ny filan-kevitra ambony mpitsara, ny fizotrin'ny asan'ny mpitsara ary ny fandiniana ihany koa ny fitarenana avy amin'ny olona tsirairay amin'ny fomba fiasan'ny fitsarana no dinihana ao anatin'ity fitsarana ity. Amin'ity taona ity no anatanterahana ny fifidianana no mpikambana vaovao hitantana ny CSM ny taona 2014 ka hatramin'ny taona 2022.